Centre Pisciculture Paysanne manolotra anao tantara momba ny teknika mpamokarana zanatrondro-karpa tanimbary. Ity tantara ity dia novolavolaina tamin'ny alalan'ny projet PADM, projet d'aquaculture durable Madagascar, composante 1, natetika ansa ho an'ny famparetana ny fiompiana anaty rano eto Madagasikara, Sampanasa 1, izay vatsiany ministère fédéral de la coopération économique et du développement BMZ na ny ministère fédéral misahana ny fiaramiasa radiokarena sy ny fampandrosoana ka ny GIZ no manatanteraka azy. Raha miasa amin'ny ministera ny fambolena, ny fiompiana ary ny jono. Natao an'ireo tantsasy ireo mpamokatra liana amin'ny fiompiana trondro an-tanimbary ka nazavana ny mahakasika ny fiompiana natsaraina azony ampiarina. Izarana fahalalana ho azy ireo saingy tsy ampy anefa ity ifehezany ny teknika ampiompiana. Noho izany, raha toa ka andalina misimisy kokoa ianao dia aza misalasala manatona ireo mpanentana mahakasika ny fiompiana trondro ao amin'ny APDRA, ny CSA, ny sapandrarapatra ny jony sy ny fiompiana anaty rano na ny SRPA na ireo mpiomby trondro efa matianina. Ireo amelona ny tantara, rasolo, ravao, ravivy, radone, rarezatra ary ny teknisiana. Fampanatodizana karpa, ny fikarakarana ny lasiny renin-trondro. Salama very izy mivady a. Aiza ho aiza zao fanomanana ny tao mpamokarana zanatrondro amin'ity taon'ity e. Salama e. Efa lasalasa ihany ka efa vita ny fanavahana an-drenitrondro. Efa milamina ny dobo hitehirizana azy retoko. Efa eo ampamindrana azy ato amin'ny dobo mihitsy mantsy zay io zao ko. Dia misaotra anareo aloha amin'ny fanohanana ara-teknika anay e. Fa ny tena mbola mahavariana aho a dia ny hoe kay ve azo baiko ny ohatry ny reny ny fanatodizany trondro e. Fa tsy mba ohatry ny ombina ny kisoko. Nanala fahasahiranana mihitsy ty izy hatramin'ny ompianay azy zaiko. Salama ravivy a. Mahandroso tafatafy e. Manahoana daholo nareo e. Henoko nareo ny resaka trondro dia mba nanatona ako niany zavatra tsapako dia lasa aloha loatra ny fahavokarany zanatrondroko e. Fa nanao nataony tao an-dobo taory zareo mivady isaniko niteraka zanatrondro tsy niriko akory e. Mitambatra mantsy niany ny fitehirizako ny trondroko. Ka ny anareo ravivy ny zanatrondro kely mba vokatra lasa aloha loatra. Am'izay mbola nanatody tsy fidiny ihany koa fa tsy mba nisy fikarakarana. Vezivezy raha ny tanàna ianao mitady trondro ampiasaina nefa tsy mba manaraka teknika akory e. Ny toerana fanatavizana azy ny nay mbola tsy vonona akory tamin'ireny. Tena marina ane zany ravivy. Raha ataone aza fanatavizana no ataony mba mahalala ny dingana rahana amin'ny famokarana zanatrondroko. Misy teknika io fa tsy ataotao foana e. Ka le anaraka fiofanana mihitsy tsy ananako fotoany e. Ndraha ena tsako betsaka ko. Fa inona avy zao reto zavatra ataonareo reto e. Zao a? Atokana mihitsy aloha reto toerana hitahirizana reto satria ireto mba akaiky ny loharano sady mangatsitsika mety tsara amin'ny fitahirizana. Ary misy refony tokony arahana ihany koa mantsy amin'reto dobo fitahirizana reto fa tsy ataotao fahatany. Ho an'ny trondro lahy dia eo amin'ny 1 cm eo ny alalan'ny rano hitahirizana azy. Ary tsy mihoatra ny 10 kilao ny lanjan'ny trondro rehetra ao anatin'ny dobo iray ara. Ho an'ny trondro vavy kosa 20 cm. Zany hoe lalina kokoa noho ny dobo fitehirizana ny lahy. Ary tsy mihoatra ny 10 kilao ihany koa ny lanjan'ny trondro rehetra atao amin'ny toerana iray ara. Hay vare. Amin'izay mangatsiatsika kokoa ny rano hitahirizana azy ka ahafahana mifehy tsara ny fotoana fampanatodizana e. Mety mbola tsy ho ampy mantsy ny rano raha mampanatody aloha loatrako. Na mbola vitsy na tsy misy akory aza mpividy zanatrondro. Akoatr'izay ny rano miditra amin'reto dobo reto aza tsy mifandray mihitsy mba hialana amin'ilay fanatodizana tsy voafehy satria raha tafiditra ao amin'ny dobo misy ny vavy ny rano avy eo amin'ny lahy
dia mety anaitra andreo vavy ka amoaka ny atodiny tsy fidin'izy ireo dia ho very fotsiny ny atoto-trondro. Ny tena tsara zany dia ambony ny toerana misy ny vavy ary ambany kosa ny tehirizana ny lahy. Zany ve Rasolo vitanay a. Mety ilana olona betsaka zany ny fanajariana an'izao toeran'izao ko fa oviana zao reto renitrondro sy lahiny reto no nafindra tato e. Tamin'izay nijinja vary iny dia fa nafindra tato ry zareo fa ny fanomezana sakafo no mbola nitohizana mba anatsarana ny kalitaon'ny atoto sy ny zanatrondro vokatra adray fa nga mbola omena sakafo koa zany e. Raha ny famorona ny trondro ny atotony dia tamin'nisy mbola tany tam-bary fa na izany aza dia ilaina ihany ny sakafo mitondra hery fanorenana toy ny soja sy ny torto ary afangaro amin'ny apombo malemy raha vivy a. Tsy aleo ny sara ny vidiny ray izany ka aleo ionina amin'lefa aiky ihany e. Raha vivy a zao a dia tena tsy resy lahatra toanao ihany koa taloha noho ny tambary sasany navadika dobo fitehirizana sy fampanatodizana. Amin'izao kosa dia mihoatra lavitra ny vola tokony ho azo amin'ny vidiny vary a ny vola azonay tamin'ny vidiny zanatrondro fa mila arahana tsara ireo toromarika ara-teknika rehetra mba tsy hanaonao foana. Ny anareo raha misy mahazoto beko sady aleo aloha ahody ikarakara fa mbola betsaka ny asa miandry any an-tanàny e. Ndao ary rera vivy a fa mba tonga avy miofana ihany moa dia voafehanao ny dingana rehetra e. Ny Rasolo zao efa mety tsara efa mitokana ny lasy ny vavy ary tsy ho ela ny dingana manaraka sa ahoana Rasolo? Zahano mihitsy ny asa tena mbola miandro zao a dia ny fanamboarana ny tobo fampanatodizana ary tsy mahasaka anazy na dia eo aza ny lanonana isan-karazany ko. Zay ary Rasolo fa ataovy tsara fana ny trondro fa aza atao be loatra na dia zany aza dia mba mailomailo any amin'ny fiembenana. Eny ary teknisianina. Ny aptrapisciculture paysanne nanolotra anao teo tantara momba ny teknika hampamokarana zanatrondro karpa tambary. Tantara no volavolaina tamin'ny alalan'ny projet PADM, projet d'aquaculture durable à Madagascar, composante 1, natetika asa ho an'ny fampaharetana ny fiompina anaty rano eto Madagasikara, Sampanasa 1, izay vatsiny ministère fédéral de la coopération économique et du développement, BNZ, na ny ministère fédéral misana ny fiara-miasa ara-toekarena sy ny fampandrosoana ka ny GIZ no manatanteraka azy. Iara-miasa amin'ny ministera ny fambolena, ny fiompiana ary ny jono. Tantara natao ho an'ireo tantsasy ireo mpamokatra liana amin'ny fiompiana trondro an-tanimbary ka nazavana ny mahakasika ny fiompiana no atsaraina azo ny ampiarana. Izarana fahalalana ho azy ireo saingy tsy ampy anefa ity ifehezan'ny teknika fiompiana. Noho izany raha toa ka andalina misimisy kokoa ianao aza misalasala manatona ireo mpanentana mahakasika ny fiompiana trondro ao amin'ny APDRA, ny CSA, ny sapandrarapatra ny jonso ny fiompiana anaty rano na ny SRPA na ireo mpiompy-trondro efa matianina. Ireo namelona ny tantara Rasolo, Ravao, Ravivy, Radone, Raresatra ary ny teknisianina. Arahantsika eto amin'ny fotoana manaraka ny dobo fampanatodizana.